Miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy RGL amin'ity flash live flash plutôt zany hoe ndray mitselatra fotsiny tsy ela tsika ho anareo andapa aloha dia calme tsara fa tsy lazatra tsy hanao révélation na dossier aloha tsika androany satria fantatro fa zay mahaliana anareo ao fa naizanatsy zany dia hanao karazana analyse kely ny situation misy amin'izao fotoana zao dia mba hitarika ny saitsika handinika sy eritreritra. Betibe ny vaovao zao atao anatin'ny 24 ora mandeha ny hoe fikasana ifofonen'ny filohan'ny tsy maintsy an'izany filohan'ny fanavaozana fa filoha intérimaire ça veut tout dire koa zany ny fikasana hoe misy tady amono misy fikasana ho izy ngaro limercia misy tady andoro ny Assemblée nationale sy ny sisa maro samihafa matsikaiky sady mampomeno mampalahelo fa andao mba hiteny ny hevitsika isika any anomboako azy dia misy zavatra mampalahelo miseho any Vohemara. Hitanareo tany Vohemara nisy olona zany tratra nanendaka izy raha tsy diso sy raha namono olona koa dia io olo io zany rehefa tratra ny fokon'olona dia tratra ny polisy dia natao tao amin'ny commissariat tao poste de police dia aveo nafenina zany satria tadiavin'ny vahoaka anaovana fitsaram-bahoaka satria tsy azo anaovana zany ary zay tokoa lalàna dia nivokany nanao réaction ny mponina tao Vohemara dia nandoro ny poste de police tany. Hitanareo tao Facebook Madame Berzik moa anisany nahitako amin'ilay nahitako an'ilay vaovao tany Vohemara. Inona no tianao resahana tsy miresaka an'iny tsy commenter an'iny fa ny zavatra misy zany amin'izao tsika miteny zao dia tsy hoe zao ihany fa hatramin'izay dia ny hoe safady fa ny feoko somary mikasoka dia misy perte d'autorité ny fanjakana amin'izao fotoana zao. Perte d'autorité zany hoe tsy manana fahefana populaire. Manam-pahefana nareo sur le plan administratif, manam-pahefana nareo sur le plan légal. Mbola tsindriko tsara le légal satria ny anaranareo misoratra eo amin'ny cachet-mpanjakana fa tsy manana autorité nareo eo amin'ny fiainan'ny vahoaka. Ary miseho lany zany amin'izao jereo reny ny olona zany no mandray atanana ny fiarovan'ny tenany satria tsy maharo azy ianareo nefa natao hiaro ny vahoaka sy ny fananana dia voatery ny olona manao auto justice tsy mety reny za tsy manamarina ny zavatra nataon'ny olona nandoro ny birao mpanjakana tsy azo atao zany fa ireny no symptôme mety ivelana atao hoe tsy manana autorité morale ianareo. Afaka miteny daholo ny influenceur anareo ny leader d'opinion nareo fa sur terrain dia hita hoe manana méfiance aminareo ny vahoaka ary manao défiance. Averiko teny roa méfiance ny ayahiny aminareo sy défie anareo matoa izy manao an'ireny. Tadidinareo vao tsy ela lay rem-pianakaviana nandoro olona tany faritra Antsirabe zay mba tsy diso grave ireny mitenareo efa hatramin'izay nisy fitsaram-bahoaka oui fa raha vao ianao vao mikasika birao mpanjakana zany dia mikasika ny institution ianao zany. Fa ao ihany koa ny fahatsapahan'ny olona hoe ny institution mpanjakana tsy miaro azy satria corrompu jusqu'à l'os ny institution mpanjakana rehetrarehetra. Manomboka amin'izany nareo mpitandro ny filaminana izany tsy malala fa à deux vitesses ny police nationale sy ny gendarmerie nationale tamin'ny fotoan'androny izay manambola no afaka manetsika ny enquête hatramin'ny farany. Ny ankoatr'izay koa tsy manana fahefana nareo perte d'autorité satria samy défie anareo ireto milice autoproclamé. Vao nanaovako fandarana teto tamin'ny maly izy iny safako maly hoe zareo mihitsy no manome baiko ny gendarmerie hoe sy ny polisy hoe
petrahanareo fa aloha anaovanay ny service d'ordre am'ireo Gen Z vitsika ireo. Tononika eto zany zareo bandeau rouge nagaga ireny tsy akanareo fanapakevitra nefany manao zavatra hors la loi tsy manaraka lalana satria ve reny miaraka aminareo ary nyteneninareo tamin'zareo tamin'ny Gen Z hoe zay tsy aninona anareo fa ny olona miaraka aminay ny mety hikasy tanana anareo. Ay zany reconnaissanareo fa miaraka aminareo reo olona reo nefa manao menace ouverte en public et médiatisé tsisy resaka fa zao nareo menacé n'olo kafandray hoe misy tady amono ary misy tady andoro ary fa ireny zany manana laissé passer mahazo manao zay tiana atao satria olo miaraka aminareo. Za zany mba te hiantso ny amin'ny ministère de l'intérieur filaminam-bahoaka intérieur mba tokony misy enquête ny amin'io groupuscule zay ataoko hoe ce sont des casseurs hoana ary ny casseur amiko mendrika akana fanapakevitra ka manao antso eto raha misy polisy mbola manana ny atao hoe dignité mbola manana autorité ve nareo manapahefana sa tsy manana sa reo olona reo no midikte anareo hoe mipetraha ela de mijery de mipetraka tokoa nareo manapahefana de mijery de ry zanaretsy no manao menace anay ouvertement tandremo fa raha ianareo tsy maka disposition mazava ao anatin'ilay io zavatra io de hampianatra ny olona zany hoe azo atao koa zany manao zao de imagine nareo fa lasa isy gangster be de be eraky Madagasikara mora kely ny manangana groupe de choc ary zay mihitsy ny tadiavin'ireto olona atao reto hoe hanangana aona filazan'ireny hanangana troupe de choc daholo ny gros bras ne samy manana ny gros bras ne hoe fa tsy miditra am'zany ary za manentana atsika mpitolona aza miditra amy jeu any zareo fa zay mihitsy ny tadiavin'zareo hoe manao vela raha mafy manao vela raha mafy zany hoe tereny zareo zany tsika hanaraka ny adalany zareo mpitondra manangana gros bras médiatisé légalisé financé de hoe manaova koa nareo raha sa tsika tsy manao an'zany tsika tsotra zareo on ne se met pas à leur niveau ka zany retraretra zany mampiseho hoe on est en perte d'autorité tsisy autorité itsony anareo de rehefa ny olona tsisy autorité de manao raha matahora io ny symptôme nefatarana ny fanjakana anankiray en perte de légitimité de mampiasa sandry manao sarika ampandriny ny sotomana any herzou hoe atao enquête za tsy manda hoe mila atao enquête ny olona rehefa misy zavatra iny fa ny fomba nanaovana azy enquête de natao ankeriny olona hatramin'ny raha filazany Gen Z olona misy hatramin'ny maramila russe fa inona moa nidira maramila russe amin'ny raha ratsika eto raha garde du corps ny filomonina nanakaramana azy de tokony any amin'ny fanjakana zany fa tsy aty amin'ny raha-pirenena aty efa trahison daholo zany fa nareo moa mitondra de nareo mahazo manao zay tiana atao manao enquête ve nareo de mandratra olona peu importe za hoa tsy miditra hoe meloko na tsy meloko reo arao procédure de nareo ndray no nareo mamy ndray no miantso polisy nareo mamy ndray no miantso polisy mampime ka ny colère populaire tompoko ny colère populaire dia fanehoan-kevitra mazava ho hitapoko hitam-pirenena hoe misy ina filazana zany misy déception le système zany tsy matokotsona le système ny olona hanika ny olona no mandray an-tanana zareo zao le resaka gendarme moa le hoe nanolana tovavy kely iny sa polisy sadidika vo tamin'ny ty herinandro ty tamin'ny herinandro ambony le tovavy kely na olana mpitandro ny filaminana de am'izao io affaire io nanao live teo madame Beriziky isorako be debe azy hoe le olona victime mandray am'izao zany mila maka avocat ony sy amely an'io mpitandro ny filaminana io satria ve nareo mpitandro ny filaminana de mahazo manao atson'izay de andeha amin'ny atao hoe collectif entre anareo dia haka avocat ony zao ry zareo le victime de jereo tsara fa conscience citoyenne
nanetsika ny olo-patany mpanaraka azy ampazany le madame Berziky hanangona vola 30 millions ngamba izy raha tsy diso ahitseo madama raha diso fa sendra nandalo ny live-nao le vahoaka zany no miaro tena fa tsy maharo anay le système tsy hitako zany ny ilana anareo polisy tsy hitako zany ny ilana anareo gendarme tsy hitako zany ny ilana an'le institution mpanjakana fa lasa zahay no s'organiser mila mifampiaro satria ampitahorina bandeau rouge ampitahorina russe ampitahorina hoe anay ny tanàna zany moa ny tenin'le olona anankiray zay hoe zany eto zao de ataovy zay ataony la atosikareo am'izay ve zahay hoe anay ny sandry anay ny basy ataovy ny fiarovatena inona ny tianareo tonga am'izany hitarika ny olona amina korotana de lazainareo fa zahay no manakorotana nefa nataonareo mihitsy no bousculer le olona ikorotana zay zao no conscientiser ny olona hoe aza miditra amy jeu an'ireo jilamboto reo aza miditra am'ireo jeu an'ireo jilamboto reo ka miteny aminareo aho hoe calme atsika misaotra anao madame Beriziky zay nanao ny asanao manentana ny citoyen ary zany natao hoe conscience citoyenne manangona ny vola any amin'ny contenanao mba ahafahanao miaro an'ireo olona mahatra victime mandray ty no miantso vonjy de tsy misy leadership tsy manana leadership mihitsy nareo de rehefa tsy manana ny fatarina ny olona tsy manana leadership de satria tsy manana vision satria izy tsy manana ligne dia mandeha à tâtons ozy frantsay marché à tâtons de manao abus d'autorité ka le autorité tompokoa dia miankina amin'ny notoriété ny autorité ino tsara ty teny ty sémantique miankina amin'ny notoriété amin'ny fomba ahoana moa ny anananareo notoriété nefa nareo miaraka amina mafia ampidirinareo lampa-panjakana ny oligarque ireo no mifehny économie ianareo raha mipetraka amin'ny trano reny olona ireny de zany nareo mitomany hoe mba ajao zahay amin'ny fomba ahoana ny anajanay institution ane zany atao hoe fanjakana zany nefa le fanjakana tsy manana notoriété de rehefa tsy manana notoriété ianao de tsy mipetraka notoriété de aseho ny vahoaka amin'ny fihetsika ty velany le hoe tsy manana autorité morale aminy intsony ianareo le resaka hoe misy miketrika ny famonoana ny filoha mpanjakana mpisolo toerana za tsy mandray anao filoha ny fanavaozana zany tsy azonao torina am'izay hoe marque de non respect za tsy mahita reo fondation eo zany fa filoha intérimaire ianao mbola tsy fantatra koa raha saosy l'intérimaire fa amiko président de l'intérim mpisolo toerana ianao fa tsy filoha satria anao tsy voafidy na ho faly anao na ho tezitra anareo tsy mifidy an'io zahay fa remplaçant io ohatra mpanao baolina tery amin'ny banc de remplaçant de zay intérimaire aminay io izao ary misy fofony ny ain'ny filoha remplaçant intérimaire zany zay le feteo de drone lasa ny saika vo avy nieniny live ny namanareo le tibe anareo dia namoaka information izy hoe tsareo bandy kely mifatotra am'izao fotoana ohatra ny réseau sy renomenareo mihitsy nahavita an'izany fa tsy maintsy olona ao amin'ny akaiky anareo ary efa nitenany zany za teto hoe miteny aminao André Matofilo fa i Brutus ane no namono an Jules César i Brutus no namono an Jules César tadidio zay zany hoe tena tao anatin'ny cercle fermé any César ka raha miteny anareo hoe misy tady amono ny filo ary mbola ampinareo information hoe mampiasa drone izy amono manana an'izany izy amono manana an'izany zany drone zany tsy haiko aloha tamin'ireny fanomezana nomeny russe anareo reny misy drone avy ao de ohatra ny lazantena ane zany hoe iza ny fantana petraka manana service de renseignement nareo za ve zao misy olona tady amono de manana service de renseignement de andeha ipleurnicher any amin'ny any Facebook ve
fa tsy tonga de raisiko ny décision de samboriko le olona zay tady amono azoko ny preuve rehetrarehetra fa inona ny objectif anareo mamoaka an'io satria nareo en perte de légitimité de milalao ndray ny hoe victime zay le izy ny olona rehefa en perte de légitimité de popularité tsy naomby le populisme de mampiasa ny atao hoe victimisation izy za tsy mi-sous-estimé misy tady amono fa olonao ihany te amono anao fa exploitenao le izy de lazany hoe oreto misy tady amono za fa tiavo ampiasao ny rusy ampiasao reo olona akaikinao atokisanao reo satria tsy azonao antoka tsony za ivaoka malagasy de sambory le olona fa ity ny atahorako tsy ho say sambotra an'ireo ianareo dia hoanao hitady bouc émissaire nareo zaranareo misy anirzo satria reny bandy misahirana kely satria misy ny rapa patrika adaladala ozy nareo mamilava satria misy anay zay moa fa lazain'ny olona fe mpanonga-panjakana hoe nandray 15 milliards zany magaga dolo zany dia aty no alefanareo le izy fa nareo tsy samy kitika le namanareo zay fantatrareo tsara tsy lazatra betsaka eto fantatrareo tsara izy any tsy tianareo ao vao nitonony colonel Patrick teo le izy mbola ao amin'ny lampa-panjakana raha de efa niteny anao colonel Michael hoe ranona za tsy matahoatra ny ranona tsy toronko ny anarany olombe ao amin'ny lampa-panjakana anankiray mifampiandrikendry toana nareo rehetrarehetra donc zany raha manana autorité nareo de ampiasao ary le fahefany manaraka an'izay milazaina koa ny Roly Mercian fa misy mikonokono andoro ny Assemblée nationale comme par hasard monsieur Roly Mercian alohan'ny asabotsy izay isy etsiky ny tanoran'iray zay ve zany sisa no hitanareo hevitra ravoanan'io ary niarany atahorako de zao raha ty tokoa ary misy andoro ny Assemblée nationale sanatry aviny zany engany tsisy fomba fanao koa ane hoe misy olona mahavita hoe ao mba tsy ahoenina atsika de io doro asina mody nareo ny nampalaza ny bomba général bomba misy nanapoka ao tany lery ihany manapoka azy eo tena mitovy exactement le mode opératoire anareo izy ny alala rapitsy misy olona manipy cocktail monotove amin'ny Assemblée nationale io le lazaina tamin'ny conférence de presse lazainy Roly Mercian fa marina fa fantany mipetraka izy naniraka an'le olona hanipy cocktail monotove ao amin'ny Assemblée nationale de mitady bouc émissaire indray nareo hoe iranona no tady andorony ihany anefany mety olo aminareo ihany mety olo tsy tianareo nareo ane efa niteny any nareo tsy bloqué nareo ane gouvernement de cohabitation mifampiatsara velatsy nareo anatin'ny conseil des ministres samy malala zany tsy fe ty olony ranona ty olony ranona ty olony ranona donc azonareo antoka 100% ve fa reo olona zay miara-mivory aminareo tianareo fantatrareo zany fa tsy marina fa ny azany tsy azoko isaky misy ray minitra de itianareo manao pleur ny sara ty amin'ny vahoaka misy tady amoany za misy tady amoany za aiza le autorité aiza le perte d'autorité zany hoe tena fahitako aza tsy voafehinareo le olonareo zareo tam'ireny fanehozy izy le namana teto ny zarany iny Rizatram izy iny teo amin'ny mirany pendant nomination na ministre fampiteny ratsy nareo tao fanopa mandanganareo raha tsisy zany aiza misy olona mbola tsy nahita hoe manomination na gouvernement de manfandeha ny opareny fandeha ny vava fanaovana menasy satria dika zay zany enterre daholo zany ny zavatra ao dikan'izay tsy voafehinareo ny olonareo fa samy maka ho azy samy un petit état dans un état ka de isy am'ireo olonareo reo hanararoatra anao dégâts de mettre ça sur le dos des jeunes de miatso anareo vahoaka fa izay io fika ratsy io ho atao andamosiny ankizy le izy atao andamosiny hafa le izy dia mora kely miteny hoe reo tanora reo possible ve ry Karinina teto reny ry Dany teto reny nanao an'izany possible ve amin'ny saina tsy miangatra
fa petafo le olona ao akaikinareo rasanareo e, fa tsy le zaza madinika ty no anaovanareo raha matahora. Ary teninao ihany monsieur le colonel, taminy anao mbola nanao vava any Rajoelina, anisany nankafizanay anao zany tamin'ny fotoanandro hoe vavanao tamin'ny général Ravalomanana, zay mitovy aminao rangahy no andramana fa tsy ny hafa, teninao zany. Io ne raha tompoko lahy mila assumena ny teny lazainy. Discours-nao nafantaran'olona anao hoe ha za tamin'iny vao nalala hoe ary mba iza kosa zany colonel mahafinaritra zany. Iza kosa colonel mahafinaritra mahasamy défian'ny bomba zany. Hoe zay olona mitovy aminao no andramo samborina fa tsy reo olona reo. Averiko aminao koa ny teninao tompoko lahy. Zay olona mitovy aminao no andramo samborina fa tsy reo Gen Z kely reo. Zay napakatra anao teo. Fa reo milapanao reo le izy. Ary ny olonao ihany no miteny azy eto Facebook. Olonao. Nanoratra tany aminao. Ça je n'invente rien. Je ne fais que recycler ce que vous dites. Olonao. Satria olonao zany. Olona ao aminao. Fa aza manao victime ty aminay ty zay tsisy idiranay akory. Ina ny idiranay ty ambany ety an'izany? Aiza ny atakarany drone? Il faut le faso lavitra ny fieritreretany. Da lasa toujours mitaraina lava de aiza tsony misy état mitaraina lava zany. Nefa ianao eo aminao ny appareil judiciaire, eo aminao ny appareil policière et tout. Eo de lazaina hoe ny Gen Z manao association de malfaiteurs. Tena grave ene zany mampametra-panontaniana hoe possible ve zany hoe association de malfaiteurs ny tanora Gen Z. De ny olonareo mpanao communication nareo ihany zay tsy tomoko anarany eto fa fantatrareo izy fa monsieur azo mpanao gazety hors pair nefa hors repère fa tsy hors pair. De hoe ny colonel atsika de ho raha tsy mandrava 2.0 de iny ny lalaovina amin'iny ny olona raha tsy mandrava kely de hoe tiany olona raha tsy mandrava satria héros. De io le hoe lapsus révélateur, zavatra teneninareo ihany no mamandrika anareo. Tsika malala tsara fa iza namono any raha tsy mandrava. Tsy le mpivarotra voanjo ery kosa aloha e. Fa raha araky ny tenenin'ny Ratsiraka talohana faty azy iny dia ohatran'ny miaramila. Manana basy tao ambraoany fa tsy hoe tao anatin'ny tobile izy no maty fa on a fait croire fa hoe voatifitra teo Ambohijatovo fa il a été déjà tué dans son bureau. Zay aloha feo farany renay hoe il a été tué dans son bureau. Par qui? C'est possible mihitsy hoe misy génie grec tamin'izany niakatra teny de hoe pan raha tsy mandrava. Ny cercle ny any nafaty azy. Da aveo maskena izy rehefa tonga teo Ambohijatovo hoe misy tevitra ny filoha raha tsy mandrava. De iny no on peut zay le hoe manao narratif de micréer tantara anankiray hoe nyvonoany ranona teo anany nefa fafavitainy zalahy tany ambony tany. De mandraky ty androany possible ve raha tena assassinat normal de tsy ho fantatra le affaire. Rosy reny nangataka hoe ho foazina indray le dossier fa mahagaga raha olona tena hoe président na république no maty de tsy réglé mandraka ankehitriny dikan'izay ianareo ao amin'ny sphère du pouvoir no mifamono de mikadina sehan'ny information tsy hivoaka. Zay io. Ianareo amin'ny sphère amin'ny pouvoir ao le sphère eto nareo faiseur de roi, ianareo fandimby taranakareo mifandimby mpitondratondra rehetrarehetra, ianareo maimbo daholo de mifampiaro isaky nisy ny fitondrana vaovao miakatra de mifampiaro. Aiza rangako hoe filoham-panjakana nisy namono de tsy ho fantatra hatramin'izao. De manao secret de police ny lelety tsika hatramin'izao tsy fantatra. Nefa sasany miteny hoe mitenena ianao fa vonoana e. Ina mahatonga amin'ny tena zany? Raha izany no izy. De ozy nareo raha tsy mandrava 2.0 milaza tena le zany nareo e. Hoe izao aminareo ao zany tady amono ny colonel Mikael. Miantso anareo vahoaka iza amreo cercle ny Mikael nareo no te hamono azy. Simple kely ny logique rehefa misy ny atao hoe crime de misy ny atao hoe mobile du crime na motif. Ina ny mobile du crime? Iza ny manana intérêt hahafaty an'ny colonel de zay te hitondra, n'est-ce pas?
pas logika be zany e. Ohatra mibetsaka ry zareo ao samy te hitondra, ataovany liste iza daholo am'ireo tazanareo reo te haka antoerany am'ireo manodidina azy reo, de samy maminavina. Fa tsy zay aty no takosehinareo, tsy zay aty no rabarabanareo hoe andao arovana izy Clémence, andao tsika hiaro ary filoha. Or Clémence olona ao manodidina anareo ao mitady kasy tanana ny président, de zay aty no adalainao, zay ara tsisy mpiaro. Io zao zay vao manao plus daholo hoe andao aka avocat fa tsika ndray ny hiady amin'ny manam-pahefana. Vous trouvez ça normal que c'est le peuple no manao plus hiaro tena? Io rehefa te hitondra rangaty de il faut assumer. Assumena daholo zany, assumena ny tahotra, assumena ny traîtrise, trahison. Amin'ny fitondrana tsy maintsy misy ny trahison. Nampidoboka ny radioela teo trahison. Reo rehetrarehetra reo na Ratsiraka iny trahison. Enao zany raha vao andray fitondrana de tadidio foana ity, tsy maintsy misy olona hamadika anao ka hamono anao satria misy olona mampiasa azy, tsy maintsy. Logique zany. Donc ne pleurnichez pas au peuple, fa prenez vos dispositions, fa aza maka bouc émissaire kosa nefa. Amarana koa azy dia todika amitsika vahoaka malagasy aho. Satria tsika tsy mahatsiaro zalo, tsy mahatsiaro hoe manana ray aman-dreny miaro eo anivon'ny firenena. Fa ohatran'ny tanareo le lazainy soratra masina tahaka ny ondry tsy misy pia, mirenireny eny le vahoaka, tsisy pia. Dia tsy maintsy tsika ny fanao organisation ifampiaro. Ka eto zahay eto amin'ity pejy ity sy ny fikambananay mouvement aloha zany fanorenana miabo dia miantso ny vahoaka hanao ny atao hoe désobéissance civile. Ina le désobéissance civile? Tsy mbola fikomina aloha no sany eto fa hoe aza miandry fanjakana iaranareo zany fa tsy hanao an'izany reo. Fa raha misy maninona zareo de zareo any amin'ny quartier résidentiel aloha narovana voalohany. Zareo tsara rehefa misy rotaka reny tonga de misy miaramila 20-30 eny amin'ny trano ministre fa nanao nga misy mivaky lohanao zany. Vavan'le ministre anankiray iny ary amin'ny zareo Ambohimalaza de hoe ataovy fitarinareo na afaka 10 taona ary nareo de miandrasa eo. Tany taimbava rehefa tafiditra ny sasany. Nefa de nampiasainy ery le botulisme de guerre, zao lalaovina misy le sentiment an'le vahoaka tamin'ny Ambohimalaza. Azo ny seza de mierdiava nareo na 10 taona atao vao natao tohatra fiakarana. Dikan'izay zany tsy hiaro anay nareo, tsy mireprésenter anay nareo, fa ataonareo tohatra fiakarana zay vahoaka. Dikan'izay ry vahoaka malagasy, il faut qu'on s'organise entre nous, il faut qu'on se protège entre nous, parce que reto mpitondra reto tsy hiaro anao sy ny fanananao zany. Non. Ina no atao? Mbola ho avy ny dingana manaraka iresaka aminareo eto zay. Manentana atsika mpanaraka ny pejy raha vao misy cause injustice flagrante eo amin'ny firenena, hiditra tsetry tsika. Hampiasa ny légal. Andeha hitady mpisolo vava matanjaka iraisam-pirenena. De isika ny fanao plus. Isika ny fanao plus. Reo tsy antenaina zany. Reo ne manambola afaka maka avocat. Ary fantatra koa fona aminareo mpisolo vava. Fa ianareo mpisolo vava ao Madagasikara matahotra daholo. Anisan'izany tamin'ireo affaire matanjaka reo hoe zay tsy afaka mihetsika fa tonga de teny midina avy any ambony hoe tsy kitiny io dossier io. Bon, ifanao an'izay zany tsika. Aka avocat international tsika. Votery hiditra am'izay tsika. Fa izao ro vahoaka malagasy zay tsy manambola. Pasteur mafiady na de lazany sasany fa nahazo 15 milliards. Raha manazo 15 milliards tsy efa ela nanovany ty lobaka ty fa ela ela hitanareo nanao live mbola lobaka manena kely ty nanaovako hatramin'izao. Dia manao désobéissance civile tsika ohatrany nataony Martin Luther King. Ary zany hitarika an'izany. Ina le désobéissance civile? Tsika tsy mikorotana. Fa isika handray atanana ny fiarovana tsika. Ka raha misy injustice goavana mitranga eo amin'ny firenena, ndao ifanome tanana akapitsara resam-pirenentsika. Misy 95 000 tsika membre ny RGL fotsiny. Azonareo an-tsaina manome
manao kajy to kitaja daladala 50 centime fotsiny contributiontsika mavita tsika maka avocat hatrany amy 50 000 euro ny karamany ka reo tsy azo antenaina andeha ametraka fitorinany ampolisy tsika eo nareo eo tranonareo ametraka fitorinany hoe bon rapport de force zany miasa eto amy tanàna zany zay manambola no tompony teny sa tsy zay le izy zay manambola ny tompony teny tairoary valala ray fanapahana ty pejy ty de ho avadiko ho militant amina injustice akoatra nasa fitorina filazantsara zany andraso ary n'ondry kozy jesosy de fiandrasana ny ondry bon dao tsika akapisolo vava resa-pirenena faran'izay matanjaka na lafo be ara tsy maninona afaka manao tapage médiatique atsika international resahatsika ireo mpanao gazety resa-pirenena ampiasana vola zany fa izao mila mifanometana antsika anaiky venareo iaraka amiko amizay raha vo misy cause ngezangeza io de tairitsika io maka avocat ty aho ataotsika mitabataba ny Madagasikara lasa inareo ne nanome hevitra anay zao terenareo zay hiditra amizany ko zay mitarainany aminareo ozy vavale ministre ny fitsarana andraso afaka folo taona hoainy ty hainao riny exploité andreo akizany ambo malaza reo fony anao mbola taty tonga eo anao andrasa folo taona mais quelle insolence quelle arrogance ka zay zany tsika voaka koa tsika tsy taraina fa mampalahelo izy ty fa mila mandray andraikitra tsika zay vonina ny fanometananareo amy zavatra oatra zany ilana ny conscience citoyenne tsika zany tsy assister fa ianao ihany no miaro ny tenanao 50 centime raha zarana amy vola gasy zany amizao fotoana zao de miarivo zao ny 1 euro raha tsy diso ohatrin'eo zany zay eo amin'ny 220 hevitra fotsiny iny tsy miteny akory mbola anao zay tsika fa voatery nahita le nataon'le madame Berzika ina de voakasika ny foko hoe izy no manentana ny mpanaraka ny pejiny nanao plus handoavana ny avocat iaro an'le zaza no lanina na olan'lay mpitandro ny filaminana satria zareo mifanao bloc ny mpitandro ny filaminana andao tsika voaka koa anao bloc fa ho aizy reo hoe 30 millions tsika mpanaraka ny pejy 95 000 on va faire bloc on verra zay ajaniko eo fa lava be fa de nefa nalefako zay ny hevitra iny hoe atsangatsika ny plateforme citoyenne contre ny injustice mangarahara ny zavatra rehetrarehetra on prendra même un huissier raha tianareo zany le huissier manamarina ny zavatra rehetra tsisy vola ho tataniko eo na ny ariary ampianarina ny olona zany atao hoe transparence incorruptible zany fa ça suffit le fanitsakitsahana le vahoaka ça suffit on va prendre en main notre propre protection sotra tsika rehetra naharitra gneno raha soa ny Gen Z mahireza rakiza tanareo fa tsy mamela anareo rery zahay nareo eny akanja zay aty ambadika ty efa promesse meko anareo zany hoe on va tout faire on va remuer ciel et terre pour vous protéger donc matokisa rakiza tsy miady rery nareo zay ngamba raha soa tsika rehetra